aminareo any havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raisy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Niakatra ho any amin'ny avo Andriamanitra. Niakatra ho any amin'ny avo Andriamanitra. Salamo fa 80, andininy fa 5:10 hatramin'ny fa 80. Mofinainantsika amin'ity andro anio ity vakiana amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: tendrombohitra Andriamanitra ny tendrombohitra Basana. Tendrombohitra maro tampona ny tendrombohitra Basana. Ry tendrombohitra maro tampona, nahoana ianareo no miendry ny tendrombohitra izay tian'Andriamanitra hitoerana? Eny, hitoetra ao mandrakizay Jehovah. Ny kalesin'Andriamanitra dia roa alina, eny, arivo. Ny Tompo no eo aminy, sy nay dia eo amin'ny fitoerany masina. Efa niakatra ho any amin'ny avo ianao ka hitondra babo. Efa nandray fanomezana teo amin'ny olombelona ianao. Eny, teo amin'ny maditra aza mba hitoeran'i Jehovah Andriamanitra any. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana. Ny teninao no fahamarinana. Amen. Efa niakatra any amin'ny avo Andriamanitra. Raha marimarina kokoa dia ny avo no fitoeran'Andriamanitra. Ny finoana jiosy raha avako malala dia manavaka tsara ny ambony sy ny ambany amin'ny fitoeran'Andriamanitra. Ny ranomasina izay manana niveau d'altitude à 0 dia heverin'ny finoana jiosy fa fitoeran'ny Satana, ka any no misy ny faharatsiana maro samihafa. Fa ny tendrombohitra izay avo kosa dia heverina ho fitoeran'Andriamanitra. Salamo nataon'i Davida izay mampahatsiahy antsika ny fivezivezen'ny zanak'Israely tany anefitra, kanefa mampiseho ihany koa ilay fiakaran'i Mosesy mpanompon'Andriamanitra tany an-tendrombohitra. Mosesy miakatra tany an-tendrombohitra dia tena inoana fa Mosesy nihaona tamin'Andriamanitra. Mosesy izay niakatra mankany amin'Andriamanitra. Ny tendrombohitra avo izay nahitantsika ny setroka midonaka, ny feo avy tany an-danitra, ny manelatselatra samihafa, dia tena inoana fa tena fitoeran'Andriamanitra mihitsy. Tao amin'ny tendrombohitra avo no nandraisana ny lalàn'i Jehovah izay ahafahan'ny vahoaka mifampitondra ary ahafahana manaraka ny fitsipik'Andriamanitra. Tao amin'ny tendrombohitra Andriamanitra no nanokanana na nandraisana ny fahamasinana ka nitenenana fa tendrombohitra masina. Masina ny tendrombohitra satria masina Andriamanitra. Tena ny toetran'Andriamanitra mihitsy no sary entin'ny tendrombohitra avo na ny tangory tendrombohitra Chaîne de Montagne izay tany Sinay fahizay. Entina anambarana fa tsy misy fetra ilay hery sy fahefan'Andriamanitra. Tsy misy fetra ilay fitoeran'Andriamanitra satria midadasika dia midadasika izany. Ravako malala ao amin'ny Tompo, ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra miakatra ho any an-tendrombohitra dia sary entina hanazavana ny tandindon'ny fiakaran'i Kristy ho any an-danitra. Kristy miakatra any an-danitra, Kristy miverina amin'ny voninahiny, Kristy mandray ny fahefana feno, ilay tsy levon'ny maha olombelona azy intsony, tsy levon'ny fahafatesana, fa tena miray fomba sy fanao amin'Andriamanitra feno.
Ny fiakaran'i Jesosy Kristy tany an-danitra ialany amin'ilay tontolo feno fanaintainana tetỳ ambony tany, ilay tontolo maha olombelona izay nisy ny fangirifiriny, ny fanaintainana ary nisy hatramin'ny fahafatesana mihitsy azy. Mifarana tamin'izay niakaran'ny tompo tany an-danitra araka izany ny fihizina maha olombelona na ny natiora humaine tao amin'ny Jesosy Kristy, ka dia miverina tanteraka amin'ny maha natiora divine azy. Tsika rehetra dia mahafantatra tsara fa manana an'izay double natiora na fihizina roa sosona izay Jesosy. Andaniny tena olombelona izy, natera-behivavy, niaritra fahoriana ary tonga hatramin'ny fahafatesana, fa ankilany tena Andriamanitra izy. Dia eto ambara azy fa mifarana eo amin'ny akarany tany an-danitra ny mahatena olombelona azy, ka dia miverina amin'ny fomba, amin'ny fiaina maha-Andriamanitra feno azy izy, miombona amin'Andriamanitra ray sy ny fanahy masina ary miverina amin'ny fiandrianany, amin'ny voninahiny maha-Andriamanitra feno azy. Ambara zany fa manana ny fitoeran'izy Andriamanitra i Jesosy Kristy, ary fantatsika tsara vao avy nankalaza ny andro niakarana isika, izay fantatsika fa foana ny maha izy azy ny andro niakarana, raha tsy hinoantsika fa tena niakatra marina ho any an-danitra Kristy. Ary foana ihany koa ny fihizin'ny kristianisma rehetra raha toa ka tsy niakatra ho any an-danitra Kristy. Marina fa ny finoana kristianina dia mihivy sy mifototra eo amin'i Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty, saingy tsy ho adonitsika kosa fa raha tsy niakatra any an-danitra Kristy dia tsy tonga ny fanahy masina ilay mpampahery ny andro ny Pentekosta. Ary raha tsy niakatra ho any an-danitra Kristy dia foana ho azy ny fanantenana kristianina, anantenana ny famonjena, ny iverenan'ny tompo eny amin'ny rahaolinlanitra indray. Tsy misy tompo andrasantsika hiverina eny amin'ny rahaolinlanitra raha tsy mino isika fa niakatra any an-danitra marina tokoa ny tompo, niakatra ho any an-danitra marina tokoa Jesosy. Riavako malala, maneho ny maha izy azy fenon'Andriamanitra, ny fitoerany amin'ny avo, ahazoantsika mametraka azy amin'ny voninahiny, amin'ny toerany, kanefa ihany koa ahafahantsika tsiraray avy mahatakatra fa tsy azo ampitoviana, tsy misy azo oharina amin'ny voninahiny satria avo Andriamanitra. Kanefa mijery ny ety ambonin'ny tany rehetra. Aoka ry havako, iray fo sy fanahy isika iombona amin'ny mpanao salama fa efa niakatra any amin'ny avo tokoa izy, dia any amin'ny fitoeran'izy Andriamanitra, ka maneho mahatena Andriamanitra any Kristy ny fiakarany ho any an-danitra. Eo an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo, falo misaotra anao izay nandre izany teninao izany indray, izay mampahery, izay anananay fanantenana fa mitoky amin'Andriamanitra velona izahay, Andriamanitra masina ary Andriamanitra avo petraka fa iva fijery. Ankehitriny izay dia mametraka eo ambany fahasoavanao ireo mpanomponao tsiraray avy izay mitady asa, ireo very asa, ireo izay mivezivezy mitady izay ho harapany, ireo rehetra mila famonjena, mianatra tompo ka mijere ary omeo azy ny anjara sahaza ho azy tsiraray. Mino izahay ary izany no ametrahanay izany vavaka izany eo ampelatananao. Misaotra tompo. Amen.